Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko omena voninahitra ny tompo Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tsy tofo. Misaotra azy isika no zao tombonandro avelomana nomeny antsika izao. Faharoa, raisy ho zava-dehibe ho anao, ho anareo ity afatra entiko androany ity. Satria raha inonao sy ekenao ity afatra entiko ity, raha inonao fa marina, raha inonao hoy aho fa marina, de izao amin'ny alalan'izany afatra entiko zany no anafan'Andriamanitra anao ary hita iny anao ihany koa am'izao farantaona zay efa diavintsika izao. Ahoana moa Jesosy? Jaona 2:23 hoy izy, vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ka ho fantatrareo ny marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo. Amin'ny famarana moa hivavaka ho anareo aho, mino sy matoky fa hiasa amin'ny alalan'izao afatra entiko zao a ny tomp'Andriamanitra ho famonjena anao, ho fanafana anao, ho fanasitranana anao ary ho fitahina anao ihany koa. Olona maro mantsy no efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny afatra efa nentiko tahako zao. Ary zay mahatonga miteny androany fa ianao dia tsy ho diso anjara am'izany fahasoavana izany. Zay mahatonga miteny hoe mino ary matoky ianao fa izao no andron'ny tompo ho anao. Amaky baiboly azy isika arak'izay voalaza ao amin'ny Hébreux 13:15, tenin'Andriamanitra efa famakoko matetika aminareo le izy. Hébreux 13:15, Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy lay zanak'ilay tokan'Andriamanitra lay nomena atsika de voalaza mazava hoe tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Arabaky teny tena tsy miova izy. Zay fa nataony fahiny, zay fa nataony tamin'ny andron'ireo tamin'ny fotoan'andro nandalovan'ny tety ambony tany, zay fa nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany, zay fa nataony tam'izao vaninandro misy antsika izao, de mbola hainao tao eo aminao manokana am'ty androany ity. Ny andrasany aminao fotsiny, ianao mino azy, ianao mino azy sy ny teniny, ianao mino azy fa tsy miova Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay. Noho zany manentana anao aho am'ty androany ity, raisy zo afatra entiko ary ekeo amin'ny fonao rehetra zany fa ho hitanao tompoko ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Resaka aminareo ny amin'ny Jesosy lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay aho amin'ny alalan'izao afatra entiko zao. Araky ny voalazan'ny baiboly Jesosy Kristy lay fototry ny fivavahana kristianina, izy no ambaran'ny baiboly fa Andriamanitra tany an-danitra. Izy no voalaza fa tompony zao rehetra izao. Asin'ny apôstôly 10:3 no milaza izany. Fa noho ny fahasoavana de nanefy tena io Andriamanitra io ka nanaiky ny tafinofo sy raha tahaka atsika zanak'olombelona, ary nidina tety ambonin'ny tany mihitsy izy ka nitondra ny anarana hoe Jesosy Kristy. Nitanjon'Andriamanitra am'izany voalohany mba hamonjy ny fanahintsika tsy ho very, mba hamonjy ny fanahintsika tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay arak'izay fa voalazan'ny baiboly. Ary niamerina atsika zanak'olombelona hoe ho atanan'Andriamanitra indray mba iray amin'ny fomban'Andriamanitra am'izay isika
mba iray amin'ny fomba an'Andriamanitra am'izay hoy ao isika. Ito fomba amin'Andriamanitra fa tsy sanatria itovy fomba amin'ny devoly. Petera faharoa toko voalohany andiny faefatra no manambara izany. Amin'ny ankapobeny matsy mbola lavitra an'Andriamanitra ny fanahin'ny olona, tsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra izy, ary mbola midomina eo amin'ny olombelona ny fomba ny devoly. Zava-marina zany revana malala. Ka ny amonjy ny olona sy ny anafaka ny olona am'izany zavatra manjo azy zany no natonga an Jesosy nanaiky nidina tety ambony tany. Hoy ny Baiboly, Liko toko faharoa andiny fafolo sy ny farak'amby folo, aza matahotra fa indro milatsa teny somafaly aminareo ao. Anjely zany no teny an'izay teny zay. Aza matahotra fa indro milatsa teny somafaly aminareo ao, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Zany hoe lay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, lay nambarako tery aloha, lay Andriamanitra zay voalaza fa tompon'izao rehetra zao, lay nambarako tery aloha ihany, de izy no nanaiky mitafy nofo sy ra toantsika zanak'olombelona, ary nanaiky nidina tety ambony tany, ary efa tonga tety ambony tany izy de nitondra anarana hoe Kristy Jesosy. De teo lay anjely vo nanahy mafy hoe izy no amonjy ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Amin'ny ankapobeny ihany koa, na dia ireo efa mipino kristianina, efa nandray an Jesosy, efa manana Jesosy azy, dia azo lazaina fa vitsy de vitsy amin'ny kristianina no mbola miray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Vitsy de vitsy amin'ny kristianina ho iaho no mbola miray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Fa ny akamarony ny apampiainan'ny kristianina dia tsy miray amin'ny fomba an'Andriamanitra, fa miray amin'ny fomba ny devoly. Ohatra ho ia, eno tsara nge, kristianina izy, efa nandray an Jesosy izy, efa manana Jesosy izy, fa saingy mbola manota. Fomba ny devoly zany riavana fa tsy fomba an'Andriamanitra. Na ihany koa rehefa tafahoana ny mpianakavy amin'ny andro fety, dia tsy fety ny fety amin'ny olona sasany raha tsy misy toka sotroina eo. Ary ny mampalahelo azy, tsy vitsy amin'ny kristianina, tsy vitsy amin'ireo olona zay efa nandray an Jesosy, efa manana Jesosy, no manaiky mipartisipe am'izany fisotroana izany. Hoe fahalalam-pomba hony, fifanajana samy mpianakavy hony, riavanao. Tsy fomba an'Andriamanitra nefa izany, fa fomba ny devoly. Fa ny tena olana lehibe de ity, kristianina le olona, efa nandray an Jesosy le olona, efa manana Jesosy le olona, kanefa mijangajanga na hoe mifampijangajanga ao am-piangonana, samy diakona, samy loholona, kanefa dia masa mavita mifampijangajanga, masa mavita mifampangala bady. Ary ny mampalahelo azy, ny mahita mpitarika mihitsy, tena hoe mpitarika mihitsy, izy no mpitondra ny teny Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, izy no mpanentana ny olona ao anatin'ny fiangonana, kanefa mavita mijangajanga sy manao sipa am'ireo olona zay tarihany na reo olona zay feheziny ao anaty fiangonana. De hoy iaho hoe tsy fomba an'Andriamanitra ny tompoko, fa fomba ny devoly. Koa raha tonga tety ambony tany zany Jesosy Kristy, de ny amonjy sy ny anafaka ny fanahin'ny olona tsy iray amin'ny fomba ny devoly, ary ny amonjy sy ny anafaka amin'ny fanahin'ny olona mba tsy anao sarisary-pivavana intsony, sy tsy voataona ny devoly amin'ny fomba fanaony intsony.
Paoly apôstôly moa dia navitana mpianatra mihitsy any bokyny Efesianina any 7 nampianatra izy mba tsy ho am'zany intsony ny fiainan'ny olo rehefa tonga am' Jesosy, mba hitafy an'lay toetra vaovao, lay fitafiana vaovao avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra nampitafianan'ny olona zay nino an Jesosy sy zay fa nandray an Jesosy sy zay fa manana Jesosy Kristy. Ry havana malalo, malahelo ny tompandriamanitra mahita olona zay milaza azy ho kristianina na milaza azy ho mpivavaka na milaza azy hoe efa manana ny tompo, kanefa dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy amin'ny alalany hoe mitovy miray amin'ny fomban'Andriamanitra mandritra fiaina ety ambony tany, fa indrisy malahelo Andriamanitra ho iaho satria ny hitan'Andriamanitra mariny kristianina no mbola miray amin'ny fomba ny devoly. Noho zany aza raisina ho andro fety fotsiny zao farantaona izao, aza raisina ho andro fahatsiarovanao ny natokavan Jesosy tety ambony tany fotsiny zao krismasy zao, fa izao ekeo Jesosy ho tompo ho mpamonjy anao manokana, raiso izy ary ome toerana ao anatinao ary ataovy zay tokan Jesosy velona ao anatinao, ary ataovy le vavaka nampianaran Jesosy ataovy amin'ny fony rehetra ahoana ho izy, atao any sitraponao ety an-tany tahaky ny any an-danitra, ka amin'ny maha kristianina anao zay fa nino sy efa nandray Jesosy amin'ny mampitarika kristianina antsika dia mandehana arak'izany anao hoe anao sitrapon'Andriamanitra ety ambony ety an-tany tahaky ny any an-danitra. Tena ome voninahitra mihitsy ny tompandriamanitra ry havana malala. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa raha nanaiky ny tafinofo sy raha tahaka atsika zanak'olombelona izy ary nanaiky nidina tety ambony tany de izao faharoa ny anome fitsaharana, fiadanana ary fiainana ho antsika zanak'olombelona. Ary zany fitsaharana, fiadanana, fiaina zany de tian'Andriamanitra ho tsapantsika mandritra izao fahavelomantsika eto ambony ty tany ity izao. Ahoana ho lay anjely tamin'ny fotoan'andro naterahany Jesosy Kristy? Fiadanana ne hoe ty ambony tany ho an'ny olona ankasitrahana, fiadanana ho aty ambony tany ho an'ny olona ankasitrahana. Ary nanomboka tamin'ny fotoana zay nanaovan'i Jesosy ny asan'Andriamanitra tamin'izay tety ambony tany de zao daholo no teny nataony, ary zany teny zany de teny tiny ho tsapatsika mihitsy ny famarinany sy ny fahatanterahany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Hoy izy ao amin'ny Matthieu 5:20, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Hoy ihany koa izy ao amin'ny Jaona 10:20, ny devolo ozy izy tsy tonga raha tsy angalatra sy andrigana ary amono, zany hoe anapotika fiainan'ny olona. Fa izao kosa raha tonga tety ambony tany nanefy teny ny tafinofo sy raha de izao avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be de be. Ary eny amin'ny Jaona 2:17 de mbola niteny ray Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'ny ty zao tontolo zao ty ny fiadanana, ny fanomezako fiadanana ho anareo. Fa ambonin'izany rehetrarehetra zany tonga tety ambonin'ny tany ihany koa Jesosy Kristy mba hitondra ny olona anana fiainana mety sy mahomby mandritra fahavelomany eto ambony ty tany ity. Ny fampianaran'ny Paoly apôstôly aza moa de tena mazava be. Hoy izy, zay rehetra resy lahatra ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny famonjena vitany teo ambonin'ny azo fijaliana, satria Jesosy Kristy tokoa tompo, Jesosy Kristy tokoa tompoko rehefa tonga tety ambony tany
de nanolotra ny aina mba atao sorona teo ambony azo fijaliana, nanolotra ny aina mba ho faty teo ambony azo fijaliana, ary avy eo nalevina de nitsangana tamin'ny maty, ary velona mandrakizay petraka ao tanakavanan'Andriamanitra raitsy to, ary mifona ho antsika izy am'izao fotoana izao. De anisany natokafan'i Jesosy Kristy tety ambony tany dia mba atonga amin'ny olona zay resy latrany amy Jesosy, zay babiny amy Jesosy, resy latrany amin'ny asa fisoronana, ny asa famonjena vita teo ambony azo fijaliana, mba ho tahina tahakany i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. De izao amin'Andriamanitra azy de marina ny am'izay fa nolazainy io tompandriamanitra io, ary tsy mivadika ny am'izay efa nampanentenainy mihitsy izy. Hoy ny voalazan'ny baiboly ato amin'ny Homeri 4:24 mazava ny voasoratra, Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy, na zanak'olombelona ka nenina, moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho tovina. De tak'izay ny koa ny voalazan'ny mianjely amin'ny Luka 1:7 fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Noho zany de aokanao ino sy anaiky fa marina zany ambarako aminao zany. Averiko ndray zany le teo terem-boalohany, Jesosy Kristy lay voalaza hoe tsy mio voamaritra ny ary mandrakizay, ary mbola afaka miasa tak'izay fa nataony fahiny izy ankehitriny, ary afaka miasa izy am'izao andro misy atsika zao eo amin'ny fiainana manokana. Zany Jesosy zany ny olona iandriamanitra tany an-danitra ho iaho, izy no tompon'izao rehetra zao, fa saingy nanaiky tafinofo sy ray izy, nanaiky nanetry teny izy, nanaiky nita tety ambony tany izy, mba afany mamonjy ny fanahintsika, mba afany mamonjy ny fanahintsika tsy ho very, mba afany mamonjy ny fanahintsika mba ho tonga somatsara eo an-tanany indray. Nanaiky nidina tety ambony tany akio Jesosy Kristy mba atonga azy, mba afany mamerina atsika hoe ho aminy mba atonga atsika zanak'olombelona iray amin'ny fomba n'Andriamanitra, fa tsy sanatry ka iray amin'ny fomba ny devoly lay fahavalin'Andriamanitra sady fahavalitsika zanak'olombelona. Tonga taty ambony tany ihany koa Jesosy Kristy araky nambarako farany teo mba anome fitsaharana, anome fiadanana, anome fiainana ho antsika zay fa tonga ao aminy, zay fa nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika. Ka le fitahina zay fa nolazan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba tam'izany fotoana zany, de tian'Andriamanitra ho fitahina ho antsika mandritry zao fahavelomantsika eto ambony ty tany ety zao. Ry havana malalo, tena tia antsika ny tompandriamanitra, tena tia antsika izy, fa matoa kosa tsy arak'izany tantaraiko zany ny fiainantsika na ny fiainana manokana, indrindra fa mikasy any am'ilay hoe fitsaharana, fiadanana, fiainana be debe, fiainana mety, fiainana mahomby, matoa tsy arak'izany ny fiainantsika de mazava ho azy fa ora. Zany hoe mety sy mbola tonga ao am'le tian'Andriamanitra atongavana zany ny toepanahinao. Efa kristianina ianao, efa nandray iny tompo anao, efa manana an Jesosy anao, fa saingy le toepanahinao tsy mbola tonga ao am'le tian'Andriamanitra atongavana, zany hoe tsy mbola miray amin'ny fomban'Andriamanitra fa mbola miray amin'ny fomba ny devoly ny apampiananao. Na ihany koa araky ny efa nambarako hatram'izay mety misy ozona tsy mbola tapaka na tsy mbola foana teo aminao. Zavatra marina zany ry havana,
zavatra mety misy zany, zavatra mety mitrango zany, na mety misy fanaratsy tsy mbola miala teo aminao, na de fa nisy ary mivavaka manokana natao anao efimbetsaka de tsy mbola miala izy. Ry havana malalo, tsy resaka fotsiny zany ambarako aminao zany a, fa zava-misy, zavatra tena marina. Amy ohatra anankiray aho de ho azonao tsara ny tiako ambara. Ndre mandeha nisy mpino kristiana anankiray avy any fiangonana rahavavy anankiray, tena mpino kristiana izy, tena efa nandray an Jesosy izy, tena efa manana Jesosy izy, ary raha ny fomba fiteniny sy fitantarany tamiko de azo lasaina hoe efa mba tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fondretra izy. Manao asa varotra ny asa ataony vehivavy io, fa izao zava-misy, zavatra nitranga teo aminy, tsy mandeha, tsy mandroso le varotra ataony. Misy fotoana mahazo marché izy, fa saingy indrisy tsy manam-bola ampiasaina ho am'zany marché zany izy. De tena verevitra mihitsy izy, manontany tena izy, fa maninona, fa misy inona, nefa efa mba manana an Jesosy, efa mba tena mitoetra amin'ny finoana fa marina zay lazain'Andriamanitra, marina zay nampanantenain'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly. De rehefa nandeha ny fotoana, nandeha ny fotoana, de tonga saina izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra netiko tamin'ny alalany radio, tamin'ny alalany televisionna tahako zao. De zay no antony tonga azy nanantonahy, ary niresaka tamiko, nitantara tamiko ny zavatra manjo azy. De rehefa niresaka teo zahay, de teo vao fantatro ary nampahafantarako azy fa misy ozina tsy mbola tapaka sy tsy mbola foana teo aminy, na de fa mpino kristianina aza izy. Misy fanaratsy tsy mbola niala teo aminy, na de fa mpino kristianina aza izy. De nambarako taminy ny marina arak'izay hitako anaty baiboly sy zay fahatsapana nananako. De teo izy vao niaiky hoe tena marina zany pastera. De nataoko ny vavaka ho azy, ary saiky isan-kerinandro izy no tonga ho ambiraoko mionamiko, de mampahery azy aho ary mivavaka ho azy. De raina ny tompo, omena voninahitra tompo Andriamanitra, fa inona ho inao no seho, resy lahatra izy, tena resy lahatra, fa tsy mbatika tantara-piainana. Hoy izy, lasa mandroso be pastera le varotra ataoko, ary lasa mahazo asa matetetika, mahazo marché, de le varotra ataoko nandroso iny nitambatra ny vola, nafako nandray an-tanana le marché azoko, de hitako hoe tena lasa nety be mihitsy fiainako am'izao fotoana zao pastera, lasa nety be, tena nety be mihitsy, kanefa amam-bola maro amatonany zéro ny zavatra zay nataony. Zany fijorona vavolombelona zany ry havana, de entiko manambara amitsika, entiko milaza amitsika fa matoa tsy mandeha mizelona ny fiainana kristianina, ny fiam-piainana kristianina, ny fameloma-tena ataon'ny kristianina, dia ao raha hoy ao. De le vao mibarako teo, mety misy ozina tsy mbola tapaka na tsy mbola foana aho, na mety misy fanaratsy tsy mbola niala teo aminy. Ataoko fa mazava be lay fijorona vavolombelona nataoko teo. Ry havana, te hitondranao amin'ny fahasoavana lehibe sy ho amin'ny tantara vaovao ny tompoandriamanitra am'izao faran'ny taona izao. Tian'Andriamanitra ho tsapanao fa Jesosy Kristy no lay voalaza hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ty. Efa mandondona eo ambaravarany fonao izy am'izao fotoana zao, satria tonga ny fotoana, de ny fotoanan'Andriamanitra voatokany andraisana tanananao sy ahafahany maneho fa Jesosy no lay Andriamanitra tany an-danitra, lay Andriamanitra tsy toa, lay Andriamanitra tompony zao rehetra zao. Tsy misy zavatra
tsy amin'ny fotoana zany ka reka eo fa izao ny fotoan'andriamanitra voatokana ho anao. Miantso anao ny tompo am'ty androandroany ity ka aza mangatakandro intsony ekeo amin'ny fonao rehetra fa efa tonga ty ambony tany lay Andriamanitra tsy to nitondra anarana hoe Jesosy Kristy mba ampitsimbatika ny tantaram-piainanao. Amonjy ny fanahinao ary amonjy anao amy maha olombelona anao velona eto ambody tany ity. Ary farany dia fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manasa anareo ary aza atao ho fahazarana fotsiny zao fanasana anasako anareo zao fa tena tongava tompoko manasa anareo zahay am'izao farantaona izao faraparantaona izao. Mbola misy andro maromaro vo mifarana ny taona 2024 manasa anareo tongava mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakarainay fiangonana refy Androdrakely. Misy matoky aho fa nisandreo fiangonana ataon'Andriamanitra fitaovana amonjena fanahy olona amerenana ny olona hoe ho tanan'Andriamanitra indray. Misy matoky aho fa anisany fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra mba hitomana ny olona mba iray amin'ny fomban'Andriamanitra ka ho afaka amin'ny fomban'ny devoly zao fiangonana refy Androdrakely izao. Misy matoky aho fa ianao de anisan'ny olona tian'Andriamanitra ho vonjena, tian'Andriamanitra ho afahana, tian'Andriamanitra omena fitsarana, tian'Andriamanitra omena fiadanana, tian'Andriamanitra omena fiainana, tian'Andriamanitra anana tantara vaovao dia le tantara mamy sy tsara mandritra fahavelomanao eto ambony tany ity. Ka dia tongava tompoko za tsy miteny fa ny fiangonana refy Androdrakely no fiangonana tsara sy mendrika indrindra tsy atompoko fa maro ny fiangonana tsara misy eto Antananarivo, misy eto Madagasikara fa ny finoa kosa ary tsy hoe mino fotsiny efa nahita fa tena miasa amin'ny alala zao fiangonana zao ny tompo Andriamanitra ka de manasanao tompoko. Afaka mifandray aminay moa ianao, io voasoratra io ny telefônina, tena io voasoratra io ny telefônina. Maro be ireo mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao ao amin'ny fiangonana refy Androdrakely. Ka zay zany ny afatra netiko tamin'ty androandroany ity ka tongava isika ny alahady aza tapaka mihitsy mandritsy ty taona zao farantaona diavintsika izao de aza tapaka ihany ko ho amin'ny taona vaovao iny satria amin'ny taona vaovao ao dia itsodrano ny olona rehetra zay ho avy ao. Mbola ho lazaiko aminareo ny fotoana anaovako an'izany, anaovanay mivady an'izany. Hivavaka ho anareo aza ao am'izao fotoana zao ka dia apetrao amin'ny fonao tananao. Raha afaka mandoaky moa ianao am'izao ora izao de mandoly mihitsy fa hivavaka ao mba ho tonga any aminao famangin'Andriamanitra ka isy herin'Andriamanitra hiasa amin'ny alalany vavaka zay ataoko ao ndreo lohanao. Raha marary anao de matoky fa ho sitrana ho afaka satria Jesosy no tsy miova ho malitsy an'io ary mandrakizay. Hivavaka aritsika. Ry Andriamanitra raiky malalo, ry Andriamanitra lay izy hatrizay atraiko mandrakizay misaotra fa lehibe ny fitiavanao satria nanaiky nanety tena ianao tonga olona ary nitafinosy raha tahaka anay niditra tety ambony tany ho famonjena ny fanahinay, ho famonjena anay mba iray amin'ny fombanao Andriamanitra, ho famonjena anay, ho fanafana anay ho afaka amin'ny famatoran'ny devoly sy ny famatoran'ny ozina mba hatonga anay ho sitrana ho afaka amin'ny olana rehetra zay fa nanjo hatram'izay andro maro na volana maro na taona maro zay. Androany Andriamanitra asehoy fa tena miasa amin'ny alalan'izao teny sy vavaka ataoko zao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy ao ny ozina sy ny fanaratsy zay mbola mamatotra ny fanahin'ny olona, mamatotra ny tenan'ny olona, mamatotra ny fiainan'ny olona, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy amin'ny hery sy ny fahefanao ny aretina rehetra sy ny fanahy mahafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary
mitsodrany ny olona ao am'izao farataon'izao tompo mba tsy ho fety krismasy fotsiny tsy ho fety fotsiny zao farantaon'izao fa tena mba hatsapahny olona fa ianao Andriamanitra de mitondra faliana lehibe eo amin'ny fiainanay ho fiderana ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovany zany vavaka izany misaotra raiko tompo amena zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mitsodrana anareo aho mba ho fahasoavana lehibe ny fiainanareo mandritra ty taona diavintsika ity melony amarana antsika ny taona ny tera sy ny atsara ny voninahitra ho an'Andriamanitra iriany manao veloma tompoko amin'ny herin'ny ray. Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndrakely